dia ziety zay taony eto maty manao diety elona diety zatinan'andriamanitra mitsiny sotety tifitrindretety tamin'ny alina re maty nirona ratra de fiadanana nafafinareo zany de zay zany no ahantenan'le goaka koa zay zay niverinagna le fiadanana nafafy teto moramora natatarana hoy Jesosy Kristy ambara amin'izao tya filazantsara ny fanjakany ity zany a dia fanambarana ozy izy hoe tsy maintsy isy zany rehetrarehetra zany manambara fa ifakaiky Jesosy fa anisan'ny fanambarana lazainy Jesosy dia hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity dia zay vao tonga ny fana i malalan'i Jesosy Kristy rehetrarehetra eto itondy eran'izao tontolo izao izy ny hotoriana anisan'izany ny eto itondy ny filazantsara ny fanjakana hoe ohatry ny ahoana moa tsika zany eo amin'ny fanjakan'andriamanitra fa ny ampahafantarina antsika dia mivavaka rehefa lahady maneno ny lakolosy dia miditra ao anaty fiangonana dia mira mitsangana mipetraka manao rakitra dia mivoaka dia nefa araka ilay voalaza mateo hoe tsisy nininona fio tsy mahazo aim-panahy tsy nahazo hery ianao ka zay le izy hoe zay zavatra zay mihitsy zany mila ahitsy satria mbola mahavoavitaka ny olona maro petapenga ny olona manantena fa satria izy mandeha mivavaka isaka lahady tonga ny azo ny famonjena nefa izy tsy tafakambana tamin'i Jesosy tsy fantany akory hoe inona le zavatra tetiavina hafa ny tonteny io relaty teto dia hitako zany tena resy lahatra bika ao amin'le raha dia avy de tamin'ny andro iny moa dia fa nanapa-kevitra defa hoe za dia fa le zay vady vidy mandafa izy fa efa resy lahatra koa izany fa mbola asa mbola misy zavatra fitazomana anza dia zay ro avy lazana mazava tsara satria tena fa hitako mana satria misy tena hitako misy erera misy ary misy isandroa aloha eto zao misy hoe ao zao tsy hoe tena mitsikera zavatra ataony mopera riaka vandaka dia handeha ratsy alaina any zany tsy ho avy ety dia andro vakoka amin'io koa zany rafa nataonao dia ohatran'le toloteny tena azo anto fa ohatrany tena zao ve mbola monty fihirina ary andeha ary rafa zavatra vita ao anaty trano tena zany resy lahatra ny amin'le filazantsara resy lahatra amin'le teny tsisy kilema le mivoaka amin'ny Babilôna sy ny lavidavitra ny fombafomba dia tena hoe nanoro tena ho an'i Jesosy izy natao batisa izy tamin'le nandeha tamin'ny 26 oktobra teo ny mission taty itondy dia zao izy zany tena hoe mihamandroso ao amin'i Jesosy mahalala hoe izy ny tempolon'ny fanamasina izy ny trano fanahy dia mihamandroso ao amin'i Jesosy izy zany anisany hoe anisan'ny olona voakasiky ny filazantsara dia reza mandroso mandrakariva ny zavatra misy koa mantsy eto itondy ny rifandripalemana somary misy mifamono zany le tanàna hoe tanàna any akafa manafika ny tanàna ety dia miady mifamono dia zanany zao tamin'ny ray volana no nisy zay fifandonana zay dia maty ao anatin'izay dia io fa nampaherezana anazy hoe ny fanamasina mampionona fanamasina ny mameno fanamasina ny tena hoe mameno ny banja zany zay ny anananao an' Jesosy dia ny ameno ny fanamasina anao ho anana an'izay hoe fafenoan'i Jesosy ao anaty saika itoeranao fifaliana sy ny fiadanana fanantenana mandrakariva ao amin'i Jesosy zany teton'ny fiangonana rehetrarehetra fa za tsy nanam-pitsaharana za tsy nanana fiadanana satria ilay tompony fiadanana mihitsy ny tsy tamponantika dia nitady mikaroka hoe aiza ary zay tompony fiadanana zay aika Jesosy ilay tompony fiadanana aika Jesosy ilay tompony fitsarana ary rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao dia zay ianao no tena hoe manana ny fitsarana izy raha teo nefa ny tena zany hoe izy ny fitsarana
Hoy Jesosy hoe za ny lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izy ihany ny sany-teny an'io, Jesosy Kristy. Jesosy tsy namorona fiangonana, trano. Jesosy zany tsy namorona tokom-pivavahana, hoe katolika, protestant, FLM, adventiste. Tsy namorona an'ireny Jesosy. Fa ny olombelona avy eo nametraka an'ireny dia namorona hoe ny iraka ataonay izao ny anarany, indray ataonay izao ny anarany. Fa Andriamanitra tsy namorona izay. Fa ny foroniny dia ny olombelona. Vakiko teo tao amin'ny asan'ny apôstôly 7 hoe Andriamanitra tsy mitoetra ao anaty tempoly natao tanana. Izy izy dia mitoetra ao anaty tempoly tsy natao tanana. Fa iza tsy natao tanana? Tsika. Zany hoe nidiranao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia finoana ao an Jesosy. Io finoana io dia lazaiko izay tsy katolika tsy protestant fa Jesosy mihitsy. Ny finoana mitarika anao amin'ny fibebahana. Ny fibebahana dia raha tany lalanao taloha dia tsy antsony ianao fa any. Zany hoe fidinana tanteraka amin'ny fiainana taloha sy ny fahotana rehetra ary fidinana tanteraka amin'ny Jesosy. Satria raha hoe mila mova fo dia nanatinareo voalohany tonga teo dia efa hitako aby ny rehetrarehetra tsy mety zany ohatr'izay dia le miaraka manao tegna Jesosy miasa. Zany hoe misy fanavahana ataon'i Jesosy mihitsy zany rehefa tonga zay be dia be ny diso taminy lalako. Fanontaniana be da be ao an-tsainareo dia hoe inona no hoaninay? Mitondra vola ve? Mitondra fitafiana ve? Mitondra vary ve? Satria izay ny mahaliana, izay mahavoky ny kibontsika. Kanefa ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe ka tsy sao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Amin'ny zavatra tediavin'Andriamanitra dia nareo vita fihavanana aminy, nareo tafaresaka aminy, nareo tafakambana aminy, ianareo tena hoe mitady azy. Izay le hoe mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinana. Fa raha mandray an' Jesosy nareo, ozy izy Jesosy hoe izao ny mofonaina. Izay mihinana ozy dia tsy honoana mihitsy. Tena hoe azoko antoka zany zavatra zaraiko aminareo hoe Tiavatena vitaka fieremana tsy toky sampy avonavona fialonana toetra samy mivavaka manodidina toetra ty mamono olona ankehitriny so ihany vaovana mazalizao ny lalako ao mahatoky tsy mampana satria ianao soiany tantana so
ray fatöyana sotraray ononi ranizanaka kanifana masni toetramina andriamanitro maniry izany koa ho anay tsiraray avy eto amin'ity toerana ity amin'ity fotoana ity andriamanitro miasay ianao eto amin'ity fotoana ity azavela isy na iray aza tsy hare ny anaranao ka sio ny fo ny fanainay atsapa ny fisinao atsapa ny fitiavanao nonindra fonao andriamanitro no mbola iainana isanandro faly miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao vidéo izao aty Itondy misy anay aty no toerana an'Andriana Jesosy anaovana ny fitorenana filazantsara commune Itondy aty amin'ny district amin'ny Andrivazo toerana tena anisan'ny sarodalana tsy tonga ny fiara dia tongotra 2 andro vao tonga aty amin'ity toerana ity arak'izany dia be ny tsy fampina amin'ny lafiny rehetrarehetra kanefa ny androany dia resaka manokana momba ny zaza sy ny ankizy izay tazantsika eto amin'ity tanàna ity dia manodidina ny 590 eo ireo zaza madinika sy ataoko hoe manomboka amin'ny zaza minono hatreo amin'ny zaza eo amin'ny 12 taona zavatra hita ihany koa manomboka amin'ny 15 taona ny ankizy dia efa miroso amin'ny fanambadiana rehefa miteraka sahady ary izay mahatonga ny zaza izay tena maro be amin'ity toerana ity kanefa ny tsy misy ny fianarana misy ihany ny fianarana fa tsy misy ny mpampianatra ny ankamaroan'ireo zaza rehetra ireo zany izay misy an'ilazako izay tsy mianatra tena hoe tsy mandeha sekoly mihitsy dia izay no mahatonga anay androany tena te resaka manokana ampafantatra an'izay zava-misy izay hoe mba ahafahantsika mijery manokana an'ireo zaza ireo satria tsy mianatra tsekoly ireo zaza ireo tsy misy mpampianatra ny ankamaroany ihany koa dia ao anatin'ny tsy ampy-tsakafo tsy ampilanja satria tsy ampy sakafo tsy ampy otrikaina ihany koa dia izay manokana moa dia ivezivezy aty amin'ity toerana ity mba ahafahantsika mijery ka hoe raha toka misy kasian'i Jesosy ny fontsika ahafahana manao zavatra ho an'ireto zaza ireto na akana mpampianatra manokana dia tena hoe akana toerana ahafahana mampianatra azy manome sakafo manokana azy avokoa izay iveriko fa tsy avesatra raha oharina amin'ny zava-misy any amin'ny toeran-kafa sy eto amin'ity toerana ity dia Jesosy anie hikasika amin'ny fontsika rehetra fa ny amin'ireo zaza ireo zany hatreto dia tena tsy fantatra no avy satria tsy misy mandeha sekoly izy ireo nefa araka lazaiko dia zaza manodidina 10 eto amin'ity toerana ity dia Jesosy hikasika amin'ny fontsika ary tena hoe anao zavatra tsika ho amin'ny fanjakana lanitra satria ao anatin'ny asan'i Jesosy daholo zavatra misaotra Suyani fa itena ni indafuna suyani fa natubaka mazalizao ni lala kwao mahatuki timampana Saksiya